Anio Zoma fa 13 volana Jona taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Matio nalaina tao amin'ny toko Fa Izaho fa 7 hatramin'ny Fa 2 Izay rehetra mijery vehivavy ka maniry azy dia manota sahady. Tamin'izany andro izany i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mijangajanga. Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ka maniry azy dia efa mijangajanga tamin'ny tao am-pony sahady. Koa raha ny masonao ankavanana no manafitohinanao dia sorizika rio lavitra anao, fa aleo zavatra iray amin'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny gehen'afo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafitohinanao dia tapao ka rio lavitra anao, fa aleo rantsam-batana iray amin'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny gehen'afo. Ary efa voalaza koa hoe na iza isaotra ny vadiny, aoka hanome azy ny taratasy fisaorana. Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra misao-bady afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary izay manambady ny voasaotra dia mijangajanga. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia raneo anao ry Kristy.